izay le tafiditra ao anatin'ny cellule d'opération ao anatin'ny plateforme de gestion nationale médicale Covid-19 ery Mahamasina. Misy karazana cellule be da be zay mamorona io plateforme io, fa izahay zany dia tafiditra manokana ao anatin'le cellule midina sur terrain manao ny test PCR, zany hoe manao prélèvement ho an'ireo olona ahiahina mitondra ny valanaretina Covid-19 sy ireo olona mitondra ny soritra aretina, zany hoe midina ity anivon'ny fiarahamonina zany zay rehefa misy miantso hoe misy olona ahiahina mety hitondra izay valanaretina izay. Ny intervention izay ataonay dia arakaraky ny antso, satria misy an'ilay numéro vert izay iantson'olona. Indraindray izy io zany farafahakeliny eo amin'ny 30 ary rehefa tena betsaka izy mety mahatonga hatrany amin'ny 100 mahery, arakaraky ny isan'ny appel izay azo. Isan'ny intervention izay ataonay izay ihany koa zany dia manao an'ireny test PCR na prélèvement ohatra fotsiny izao amin'ny établissement, ohatra ho an'ireo olona eny amin'ny fonja. Misy ireo olona vao miditra ny fonja zany dia alohany tena hoe hifangaro amin'ireo fa vao fonja ao izy dia tsy maintsy atao aloha ny test PCR mba hafahana miassurer hoe tsy mitondra ny soritra aretina izy, mba tsy hitera-doza ho an'ireo olona efa vao fonja mijanonanahitra tao anatin'ny fonja. Dia zay no mampatonga an'le isa hoe indraindray le izy zany kelikely, indraindray betsaka arakaraky ny asa izay atao, fa en fait zany zay manomboka amin'ny 9 maraina mandrapahatonga ny amin'ny 7 hariva dia enan-kianja foana. Mahakasika ny intervention amin'ny alina, misy ny équipe manokana natokana manao intervention ho an'ireo olona ataontsika hoe manao cas modéré, zany hoe efa manomboka tady sempotra le olona dia miantso hoe misy olona tady sempotra ato aminay, dia efa misy zany équipe manao an'izay intervention izay miaraka amin'ny ambulance sy ny fitaovana rehetrarehetra ahafahana manao an'ilay intervention. Misy ihany koa ireo cas grave, ohatra hoe tsy fantatra le olona zany amin'ny andro alina, sempotra tampoka, dia miantso zareo dia efa misy ihany koa équipe manao an'izay intervention izay miaraka amin'ny ambulance sy ny dokotera ary ny infirmier mamonjy an'le olona izay tratran'ny fahasarotana tampoka amin'ny andro alina. Ny olana matetika zedrainay ao amin'ny fanatanterahana ny asa dia rehefa miantso le olona dia mba rehefa miantso ka mangataka intervention avy ety amin'ny plateforme dia ny telefônina zany mba tokony hoenona foana, satria misy fotoana tonga eny amin'ny kianja le olona hitady an'le toerana misy tranon'le olona dia tsy mandeha le numéro na lasa mandeha mivoaka le olona tompon'le numéro niantso, olana anankiray izay. Faharoa manarakaraka an'izay tsy voafaritra mazava tsara le toerana, zany hoe tokony hazavaina tsara satria ireo olona ireo alohan'ny hiainga ao amin'ny plateforme zany dia tokony efa ho fantatra mazava tsara hoe ary ny toerana misy anao, dia ny telefônina moa ny fitaovana ahafahana mifandray dia tokony mba ho azo amin'ny telefônina foana zany ireo olona ireo mba hanamora ny famonjena aina sy ny fanaovana ny prélèvement izay ataon'ny équipe d'intervention ny plateforme.